Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Faly miarabantsika rehetra indray tafahoana eto amin'ity plateforme azo antsika miara-miaino sy miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra ity. Ny havanareo Benoît Kotovao indray no manoloana anareo androany, manolotra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa rehetra ary mitondra amintsika ny famelabelarana ny lesontsika. Aoka isika hazoto mandrakariva hamaky sy hianatra ny tenin'Andriamanitra fa efa kaiky ny fanavotana antsika. Toa mirimorimo ny andro ary ny famantarana rehetra dia efa manoloana sy manodidina antsika, manambara amintsika fa efa nitombotra tokoa ny andro. Fahasoavan'ny tompony ho amintsika mandrakariva. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitra ao, misaotranao zahay fa mbola namindranao fo ka nahatratra izao anio izao. Anao ny aina, anao ny fahavelomana, anao ny tombonandro, anao ny fitahina rehetra tompo, ka velom-pisaorana anao zahay satria mbola nomenao an'izany tombotsoa rehetra izany. Avelao ny fahotanay ary omeo anay ny fananao masina hitaridalana anay. Angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaratsoanao Kristy mpamonjy eo. Amen. Ny lesontsika amin'ity herinandro ity dia mitondra ny lohateny hoe mitoky amin'ny Kristy irery ihany, na ny finoana any Kristy irery ihany. Anisan'ny niteraka ady hevitra teolojika nandritra ny taonjato maro ny fanontaniana hoe ny asan'ny lalàna ve sa ny finoana ny Kristy zany no mahavonjy. Hatramin'ny andro ny apôstôly no nanombohan'io ady hevitra io, nipaka sady ny hanafotaka tamin'ny andro ny Lotera teo amin'ny taonjato fahaenina amby folo, tamin'ny hetsika protestanta, ary mbola ady hevitra tsy vita mandrakandroany. Raha efa maro ny resy lahatra fa ny finoana ny Kristy irery no andraisana ny famonjena, maro amin'ireo izay milaza fa mino no milaza fa tsy ilaina intsony ny mitandrina ny lalàna satria vonjena amin'ny fahasoavana isika noho ny finoantsika any Kristy. Izay tokoa ve no izy? Anapasavana ny raviny hahitana ny fotony hoy ny fitenitsika, ka manantena isika fa aoriany ity famelabelarana ity dia hazavazava kokoa amintsika ity resaka ity, raha sanatria ka tsy mbola nazava tsara tamintsika izy io hatramin'izao. Leson'ny Alahady voalohan'ny volana Febroary taona 2024 mifaly ao amin'ny tompo. Misy namako zay, namako akaiky, tafaresaka zahay indray andro. Izy moa tsy mba mpivavaka loatra izy,
ary anisy zany rony manaramaso ny fiaimpiainany ny mpivavaka kristiana irony izy. Mpanao antony antsoina hoe yoga itony izy, ary nilazalaza ny amin'ny tombontsoa azony amin'io izy tamin'izay voalazany tamin'izay fa ahazoany fifaliana fiadanam-po sy fandriam-pahalemana ao anaty ny yoga. Izaho moa tamin'izay ny ainy fotsiny satria tsy mba fantatro firy ny amin'io yoga io, ka somary nisy fanginana kely teo dia hoy izy nanohy avy teo avy hatrany, raha misy olona tokony ho faly lalandava dia ianareo kristianina, hoy izy. Tsy fantatro ahoana sy ahoana no nahatongavany tamin'izay famaritana izay, fa ny nandraisako an'io teny fotsiny tamin'izay dia teny somary ny fono fanakianana, tahaka ny nanao hoe ianareo no manana ny fanantenana tsara indrindra, na ahoana no tsy hitako eo aminareo, tsy hitako eo amin'ny tarehinareo izany hafaliana sy fahasambarana izany, fa tahaka ny mitovy amin'ny olon-drehetra ihany ianareo. Tsy hitako moa ny teny havaliko io tamin'izay dia ny farana teo ny resakay momba an'iny. Mifanandrify tsara amin'ny lazain'ny apôstôly Paoly tamin'ny Filipianina izany. Hoy izy, hoy ny apôstôly Paoly zany, farany ry rahalahy mifalia ao amin'ny tompo. Filipianina 4:1. Zay zany nivaky ny teny. Inona no anton'ilay fifaliam-be eto? Azavay ny apôstôly ao amin'ny andininy manaraka izany, fa isika hoy izy no voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao any Kristy Jesosy ho reharehatsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Filipianina 4:7. Rehefa dinina tsara ny ady hevitra eto dia mbola ny concile de Jérusalem no tohizan'ny apôstôly Paoly eto, ireo ambo, ireo mpanao ratsy, ireo voaklema na faux circoncis amin'ny teny frantsay, izay ampitandremany ny Filipianina ao amin'ny andininy faharoa, manao hoe tandremo ny tenanareo amin'ny ambo, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voaklema, dia tsy iza fa ireo mikiribiby mampianatra ny famorana ho fahazoana ny famonjena, na raha hitarina dia ny fampianarana ny asan'ny lalàna ho antoky ny famonjena. Ireo olona ireo mirehareha ho voafora, ka noho izany azy ny famonjena. Tohery ny apôstôly Paoly izany, ka raha atao amin'ny teny hafa ny voalazany dia izao no lazainy: mifalia ianareo, mifalia isika, fa tsy zareo akory no azo antsoina hoe voafora, fa isika izao no voafora marina, dia isika izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao any Kristy Jesosy ho reharehatsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Zay zany no teniny. Fa nantitranterana ny amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana ny Kristy, fa tsy amin'ny alalan'ny asa no ataon'ny apôstôly Paoly eto. Ary ny ohatra nalainy eto dia ny fahomorana, dia notohizany ny fanazavany fa raha izay asan'ny lalàna izay no azo itokisana sy reharehana, hoy izy, izaho koa mba afaka mireharehany amin'izany ary manana tombony amin'izany aho.
iza moa aho ratsy Paul voafora tamin'ny andro fahavalo avy amin'ny fokony Israely dia avy amin'ny fireneny Benjamina Hebreo sady avy amin'ny Hebreo araky ny lalàna dia fariseo araky ny zotom-po dia nanenjika ny fiangonana araky ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanan-tsiny. Filipianina 3:3 ny 5 hatramin'ny 5 dia namarana ny apôstôly Paul ny teny dia ny hoe nefa izay azoko ho tombony dia nataoko ho faty antoka noho ny amin'ny Kristy. Filipianina 3:3 ny 5. Ny antom-pifalian'ny apôstôly Paul sy anaingany ny Filipianina hifaly tahaka azy eto dia ny fahafantarany fa i Kristy fa tsy niezaka ataonao akory no antoky ny famonjena. Mifalia ho izy fa efa misy miantoka ny famonjena anareo. Tsy matoko loatra aho fa izany koa no fantatry ilay namako nolazaiko teo. Fa ny fantany angamba dia ny fanantenana mahafinaritra manoloana antsika dia ny fiainana mandrakizay izay inoany fa tokony hitondra fifaliam-po lehibe ho antsika kristiana. Tsy ny fomba ahatongavana any izay azo amin'ny alalan'ny Kristy no fantany fa ilay fanantenana lehibe miandry antsika fotsiny. Fa ny an'ny apôstôly Paul kosa ny fahafantarany ny haben'ny valisoa miandry antsika any an-danitra sy ny fahafantarany azo antoka ny famonjena fa i Kristy no miantoka an'izany. Izay zany ny an'ny apôstôly Paul. Leso ny alatsinainy 2 febroary ny taona 1920 ny fiaina ny Paul tamin'ny lasa. Efa novakitsika teo ny momba ny fiainan'ny apôstôly Paul tamin'ny lasa. Raha araky ny lalàna ny famonjena dia ny hevitra izy ny apôstôly Paul zany fa raha hisy olona handrombaka ny famonjena voalohany indrindra dia izy. Satria nahoana? Teboka voalohany Hebreo zanaky ny Hebreo izy dia io firenena voafidin'Andriamanitra hitondra ny fanevan'ny famonjena am'izao tontolo izao io. Fa tsy zany anefa ny fihaveran'ny jiosy azy fa izy ireo no firenena voafidin'Andriamanitra noho ny fahatsarany manokana. Izay zany ny fihaveran'zareo ny safidy izay ny antefa tamin'ny firenena jiosy. Teboka faharoa tsy Hebreo fa Hebreo fotsiny ihany izy, ny apôstôly Paul zany, fa taranaky ny fokony Benjamina, foko nanana ny maha izy azy teo anivo ny foko 12 ny zanak'Israely. Teboka manaraka, teboka fahatelo tsy voafora fe voafora fotsiny izy fa voafora tamin'ny andro fahavalo dia tsy inona izany fa araky ny fandidiany ny lalàna nomen'Andriamanitra. Teboka manaraka tsy hoe nahay teny Hebreo fotsiny izy fa mpianatry Gamaliela loholona izay fantadaza teo amin'ny fahaizany ny lalàna sy ny soratra masina. Vakio asan'ny apôstôly 2:20 ny 7, asan'ny apôstôly 4:4 ny 4 ka hatramin'ny 5. Teboka farany fariseo izy ary amin'ny mahafariseo azy dia nanam-pahalalana be mikasika ny lalàna sy izay tokony hampiharana izany izy farafahakeliny araka ny fombandrazana. Zay zany ny momba ny lasa ny apôstôly Paul. Ny reharehany
fatratra, ny reharehan'ny apôstôly Paoly zany, ny reharehan'ny fatratra izany. Ny hevitra nanana ny marina izy ka nafana fo teo amin'ny fiarovana an'izany ka nanenjika ny fiangonana noho ny fahitany izany fiangonana zany ho loza mitatao ho amin'ny fomba fiainany jiosy. No heveriny fa izany no baikony lalàna hataony. Mahavarina tokoa fa na dia tsy nanantsiny aza izy raha ny fahamarinana araky ny fihevitr'olombelona dia takany fa zavadalina tokoa ny lalàna ary be fitakiana tokoa mihoatra noho izay no heveriny. Ary raha tsy nohony amin'ny Kristy dia meloka izy eo anatrehan'ny lalàna. Tiako ny mitondra fanazavana nohatra momba ity famonjena amin'ny lalàna ny asa ity sy ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavan'ny Kristy. Isika rehetra izao, isika vahoakan'Andriamanitra zany, dia tahaka ny mpianatra manala fanadinana. Ka miangavy ianareo aho hanaraka tsara ny fanazavana. Fanontaniana voalohany, inona no ho valin'ny fanadinana ataotsika? Valiny. Raha afa-panadinana isika dia vovonjy. Raha tsy afa-panadinana isika very. Fanontaniana faharoa, inona no anadinana atsika? Inona ny sujet d'examen? Mampiasa teny frantsay maromaro aho eto. Valiny, ny fanarahana ny didy folon'Andriamanitra, ny fanarahana ny lalàn'Andriamanitra, fanarahana ny didin'Andriamanitra. Ny mandika ny lalàna no atao hoe manota. Raha fona ny lalàna dia tsy misy ny ota. Misy andininy maro ao amin'ny Baiboly manamarina fa tsy fona tsy akory ny lalàna. Ny fahasoavana tsy manafona ny lalàna. Io lalàna io anie no anadinana atsika, ka ahoana no hahafona azy? Hoy ny Baiboly, inona ary no ho lazaitsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitomboan'ny fahasoavana? Sanatria izany. Ataotsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no ho velona amin'ny indray. Vakio Romana 9 andininy voalohany sy faharoa. Teboka fahatelo na fanontaniana fahatelo, zay zany lazantsika azy teo. Mahavonjy atsika ve ny fitandremana an'io lalàna io? Valiny. Eny ny valiny. Azagaga ianareo amin'izany valiteniko izany, fa izany no izy. Raha mahatandrina an'io lalàna io izay tsarana antsika io isika, ka mahazo 20/20 eo amin'ny fanadinana ataotsika, afa-panadinana isika, voavonjy isika. Vakio Romana 2:5 ka hatramin'ny 9:20. Fa ny famorana mahasoa tokoa raha makatoa ny lalàna ianao. Fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao dia efa tonga toy ny tsy voafora na dia efa voafora aza. Ary raha makatoa ny fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy hatao ho isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora aza? Dikan'izany dia zao, izay manaraka ny lalàna no azo atao hoe voafora, izany hoe voavonjy. Fa raha voafora ara-nofo ianao nefa tsy manaraka ny lalàna dia namany tsy voafora ianao, izany hoe tsy voavonjy. Izay manaraka ny lalàna na voafora na tsy voafora no voavonjy. Mahavonjy zany ny lalàna. Tadio zay. Fanontaniana fahaefatra, raha mahavonjy tahaka izany ary ny lalàna, ho voavonjy ve isika
izay mitady famonjena amin'ny alalan'ny fanarahana ny lalàna valiny. Tsy de tsy ho voavonjy na oviana isika. Nahoana isika no tsy ho voavonjy na oviana valiny? Satria tsy maharaka an'io lalàna io isika. Satria ny didin'Andriamanitra dia masina, marina, tsara, madio, tsy misy petipetina. Vakio Romana 7:12. Ka mpanotahiza no ahazo 20/20 ka ho afa-panadinana eo amin'ny fitandremana ny didy. Ny eritrerititsika, ny fitenitsika, ny fihetsitsika, ny tongotsika, ny tanatsika sy ny sisa samy anotatsika daholo. Satria mandika, manitsaka ny didin'Andriamanitra isika amin'ireo zavatra ny tansaiko ireo, manginy fotsiny ny fahotana ankitsirano izay ataotsika. Hoy Kristy momba an'io: efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamon'olona, ary izay mamon'olona dia miendrika ho helona amin'ny fitsarana. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny raha lany dia miendrika ho helona amin'ny fitsarana. Ary nazovy no hanao amin'ny raha lany hoe olom-pona ianao dia miendrika ho helona amin'ny sinedriona. Ary nazovy no hanao hoe foka ialahy dia miendrika ho amin'ny helo mirehetrafo. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga Exodus 20:7-20. Fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hilaza dia efa nijangajanga tamin'ny tampony sahady. Ireo andinireo dia hitatsika ao amin'ny Matio 5, ny 1:20 sy ny 1:20, ny 1:17 sy ny 1:18. Raha tahaka izany ny momba n'io lalàna io, olona iza no hahazo 20/20 amin'ny fanadinana? Angamba mety hisy faran'izay olona masina eto amintsika ka ataotsika hoe mahazo 19,99/20 ohatra. Nefa tsy ho afa-panadinana izany olona izany, satria ny lalà masin'Andriamanitra mitaky 20/20, 20 amin'ny 20. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romana 7:17. Ka eo zany, eo amin'le voalaza nazavaitsika teo, eo no miditra atsehatra ny fahasoavan'ny Kristy. Rehefa nanao inscription tamin'ny fanadinan'ny Kristy isika, ka nanala ilay fanadinana, rehefa manao proclamation ny lanitra, antsoina tsirairay isika ohatra fotsiny nilazaiko eto. Rakoto, firy ny notinao? Mamaly rakoto. 2/20 tompoko. Dia hoy Kristy, mitsangana Kristy. Nanao inscription izy, rakoto zany, ary nanala fanadinana. Ampiako 18, 20 ny notiny. De 20/20 zany. Afaka izy. Zay zany amin'ny rakoto. Randry, firy ny notinao? Niezaka mafy ihany tompoko. 3,5/20 no azoko. Dia hoy Kristy, afa-panadinana izy. Apio 16,5 ny notiny. Dia ho tonga 20/20. Ary raha soa nirina mitady famonjena, firy ny notinao? 4/20 tompoko. Tsangana koa Kristy, apio 16/20 ny notiny, afaka izy. Mety ho tonga eo Satana amin'io ka hiady varotra hoe ary to olona tsy nahazo moyenne daholo anie izany nahafahanareo zany. Dia hoy Kristy hoe mpianatro daholo ireo ka izaho mahafantatra tsara ny noty sahaza azy.
izany no atao hoe fahasoavan'i Kristy. Ary isika nanao inscription rehetra tamin'ny fanadinana no antsoina hoe olona eo ambany fahasoavana. Maro ireo kristiana diso fandray ny amin'izany atao hoe ambany fahasoavana izany. Mihevitra izy ireo fa ny dikan'izany dia tsy ilaina intsony ny mitandrina ny lalàna fa mino fotsiny dia ampy. Ahoana no ilazanao fa mino ianao nefa ny lalàn'Andriamanitra hitsakitsahanao? Ny mino dia manaja ny didin'Andriamanitra, izany no pirofo fa mino ianao. Nefa satria tsy misy na iza hahatandrina zato isanjato na nio didy io, dia ny fahasoavan'i Kristy, ary ny fahasoavan'i Kristy irery ihany no hany fanantenana ho atsika zanak'olombelona mpanota. Izany rehetra izany no fantatry ny apôstôly Paul taty aoriana, ka nitovy tamin'ny hafanampony nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra, ny hafanampony entiny nitory izany fahasoavan'i Kristy izany taty aoriana rehefa nahita ny fahamarinana izy. Leso ny talata 3 febroary ny taona 2024, izay tena manandanja marina. Inona izay tena manandanja marina izay? Inona no tena zavatra azo valiana avy atrany izany fantanina izany? Ny zavatry ny lanitra no tena manandanja lavitra be noho ny zavatry ny tany. Ny mandrakizay no manandanja noho izay mandalo na mielina eto an-tany. Tsy azo lazaina fa tsy fantatry ny apôstôly Paul izany rehetra izany. Ny fahafantarany an'izany indrindra no nahatonga azy ho nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra. Ny tsy fantany dia ny ilany ny fahasoavan'i Kristy. No heveriny mako fa nanana ny marina izy, ka tamin'ny kafanampo lehibe no ny arovany izay no heveriny fa marina izay, mba hahazoany indrindra ny zavatsoany ny lanitra, dia ny mitandrina ny didin'Andriamanitra. Tsy fantany fa mihoatra lavitra noho izay heveriny no taky ny didin'Andriamanitra io. Fa rehefa nisokafany Kristy ny masony teny andalany Damaskosy, dia hitany tamin'izay ny tsy maintsy ilany ny fahasoavan'i Kristy. Hitany fa zava-pona izay nataony hatramin'izay dia ny zavatra nataony hahazoany ny lanitra. Ka afaka nilaza an'izao manaraka izao izy ao amin'ny Filipianina 4:17 manao hoe: nefa izay azoko ho tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Voambolan'ny varotra no nampiasainy teto. Ny tombony eto dia ny tombom-barotra. Izany hoe raha atao amin'ny fitenin'ny tanora ankehitriny zany dia nahomby ny biziny. Ny fatiantoka eto dia midika fa tsy niverina ny masokarena nampiasaina, na ny ampahan'ny masokarena nampiasaina, ary verimaina ny fotoana sy ny heritsaina sy ny herim-batana rehetra na idina tao. Ary isika mahalala an'izany rehetra izany koa ve isika? Valiny eny. Mahalala izany rehetra izany tsara koa isika. Tahaka ny apôstôly Paul ihany. Zany no antony andehanantsika miangona. Zany no antony vavahantsika. Zany no antony ezahantsika mampiady ny tadin-tokanga ny fiainantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa nahoana ary isika raha mahalala toy izany no tahaka ny tsy mahafoy ny zavatry ny tany,
ka tsy ahitana hafanampo tahaka ny any apôstôly Paoly mba hahazoantsika ny lanitra. Hoy Matio 4:20 manao hoe mety hiany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Ary io toko sy andininy io hiany no manome ny alaolana. Hoy izy hoe miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Ny fiainam-bavaka mitozo no alaolana atolotry ny soratra masina antsika hampitombo ny finoantsika. Inona tokoa moa ny mety ho sarobidy mihoatra ny fiainana mandrakizay any an-danitra sy any amin'ny tany vaovao? Maro loatra isika izay jamban'ireo harena ara-materialy eto am'izao tontolo izao ka tsy mahita na manadino na manadinodino izany fahamarinana lehibe izany. Ny lesontsika milaza fa misy fifaninanana mandrakariva eo amin'ireo zavatra ometsika tombam-bidiny ety tany zany. Vakio Matio 7:12-20, Luka 4:4-5-6, ary Jona 1:2-2-20. Sy izay omeny ny lanitra tombabidy dia ny fanahafana ny Kristy sy ny fanahy maro voavonjy. Leson'ny alarobia 4 febroary taona 2022, ny finoan'ny Kristy. Ny finoan'ny Kristy. Araka ny fahafantarako azy, lohateny notsoahana tamin'ny Apokalipsy 4:12 io lohateny io, lohateny ny leson'ny alarobia zany, izay manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana any Kristy. Ny lohatenin'ny lesontsika manao hoe leson'ny alarobia ty zany, manao hoe ny finoan'ny Kristy, zay zany ny lohateny. Ny toko sy andininy novakitsika teo izay nalaikio tamin'ny baiboly malagasy natontan'ny Société biblique malagasy tamin'ny taona 590 dia manao hoe, araka ny henitsika teo, ny finoana any Kristy na ny finoana any Jesosy. Izy ary no izy, ny finoana any Jesosy ve sa ny finoan'ny Jesosy? Ny manampahaizana ara-baiboly dia milaza fa io toko sy andininy io, zany hoe ny Apokalipsy 4:12 zany, dia samy azo adika hoe ny finoana any Jesosy na ny finoan'ny Jesosy. Tsapatsika nefa fa tsy mitovy ny dikan'ireo. Ny finoan'ny Jesosy dia ny finoana izay nananan'i Jesosy. Izany hoe raha atao kisarisary zany dia tahaka izao no fandehany, isika mitoetra ao anatin'ny Kristy, ka ny finoana ananan'ny Kristy no hita ny fitsaran'ny lalàna, ka voavonjy isika izay mitoetra ao anatin'ny Kristy. Izany hoe ny finoan'ny Kristy no miseho lany hitan'ny lalàna fa tsy ny finoantsika. Ny amin'ny finoana any Jesosy indray, ny finoana ananantsika no tarafin'ny lalàna. Raha atao kisarisary zany de zao, i Kristy no mitoetra ao anatintsika. Ny finoantsika ihany no tarafin'ny lalàna fa tsy ny finoan'ny Kristy. Nefa hitany lalàna zany fa i Kristy izay mitoetra ao anatintsika
hitan'izany fa mitoetra ao anatintsika i Kristy sady efa vonina hanome 20/20. Ilay isa kely hameno 20/20 zany, ilay isa kely azotsika tamin'ny fanadinana koa dia ho avitra isika. Asa voaraka reo le fanazavana teo fa somary sarotsarotra ihany le izy. Rehefa dinina nefa dia toa ity kisarisary farany ity, izany hoe i Kristy no ao anatsika no toa mifanandrify bebe kokoa amin'ny fanambarany ny soratra masina, satria voalaza fa ny finoatsika any Kristy, ny finoana any Kristy, fa tsy ny finoany Kristy no amonjena antsika. Ity leso ny alarobia ity anefa toa ilay kisarisary voalohany, izany hoe ny finoany Kristy no nampiasainy. Ny lohateny ny rahantsika namaky teo fa ny finoany Kristy no voasoratra. Ny kisarisary nataotsika teo dia ny hoe isika no mitoetra ao anatin'ny Kristy, miafina ao anatin'ny Kristy, ka dia ny finoany Kristy no tsarainy lalàna, ka io finoany io no miantoka ny famonjena atsika, satria voafono ao amin'ny Kristy isika. Fa ny toko sy andininy rehetra no fidina hovakitsika rehefa atao an-tsary dia mampiseho ny sary anakiroa. Izany hoe mampiseho ny mpino ao anatin'ny Kristy, fonosy finoan'ny Kristy, ary faharoa i Kristy ao anatin'ny mpino. Ireto misy ohatra vitsivitsy vakitsika andininy toko sy andininy zany io. Filipiana toko 4:7 izay manao hoe ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako, sinsisa sinsisa. Ho hita ao aminy aho, toa voafono ao amin'ny Kristy isika eto, na i Paul zay miteny. Korintiana 2:5-20, izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinana Andriamanitra ao aminy kosa isika. Tahaka ny hoe voafono ao aminy zany isika. Korintiana 1:1-7, fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho atsika. Io zany le sary voalohany, ao amin'ny Kristy, voafono ao amin'ny Kristy. Sary toa mampiseho atsika ao amin'ny Kristy reo. Nefa koa misy ny sary mampiseho an'i Kristy ao anatsika. Galatiana 4:20, voahombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy zaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatika. Io indray zany nitsombadika ny sary, Kristy indrainy no ao anatsika. Ary na ilay Filipiana 4:7 vakitsika teo dia ohatrany mampiseho miaraka ireo sary anakiroa ireo, izay manao hoe ary mba ho hita ao aminy aho, ao amin'ny Kristy zany. Ary rehefa mitohy ny famakiana azy, izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoana any Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Finoana any Kristy, tsy finoan'ny Kristy zany, fa finoana ao anatsika. Tahaka ny misafotofoto, tsy fantatra na voaraka reo tsara izy teo, misafotofoto ao an-tsaina izy, nefa ny finoana any Kristy, ny fanontaniana zany de zao, ny finoana any Kristy ve sa ny finoana any Kristy?
zay zany ny fanontaniana anankiroa napetrakintsika teo. Isika ao amin'ny Kristy ve sa i Kristy ao amintsika? Zay zany ny fanontaniana mipetraka. Rehefa natao zany ny fandiniana araka ireo andininy vakitsika teo, toa samy mety daholo izy roroa. Angamba ho iaho zany naniry mihitsy zaho hoe mba fanakalozana izao resaka izao, fa tsy olona irery, olona anankiray fotsiny no miteny. Angamba ho iaho noho ny tsy fahitany fitenitsika olombelona ny mpampiaky teny na preposition zany, mpampiaky teny mazava mahalaza ny asa taon'ny Kristy amin'ny famonjenatsika no mahatonga anireo somary fisafotona ireo, satria izy no zavatra rehetra, Kristy no zavatra rehetra, fatatsika zany. Izy no anatitsika, na izy no anatitsika, na isika no anatiny, na izy no eo anoloantsika, na isika no eo alohany, satria izy no iakina ny zavatra rehetra, manao ny zavatra rehetra, mameno ny toerana rehetra, dia tsy hita intsony izay mpampiaky teny tena mahalaza ny toerana misy azy marina. Ndao vakitsika ny Efesiana toko 1:7 ka hatramin'ny 10:10. Manao hoe izay izy no ananatsika fanavotana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavany, izay natao be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra, rehefa nampahafantariny ny zava-miafiny amin'ny sitrapony isika, araka ny safidy izay nokasainy tenany, hahatanteraka ny fitondrana, hatao mandra-pahatapitry ny andro voatendry, hanangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny aty an-tany dia ho ao aminy. Tsindriko na tsipiko manokana ny hoe hanangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny aty an-tany. Izay mampahatsiahy antsika ny lohateny ny leson'ny ty 3 volana ity, zany hoe Kristy mampitohy, mampifandray ny any an-danitra sy ny aty an-tany. Navangongon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ny zavatra rehetra, ka azagaga isika raha mameno ny tontolo rehetra izy, ka tsy mora ny mamaritra marina ny toerana tena misy azy eo am'izao tontolo zao misy atsika izao. Indraindray izy voalaza fa ao anatitsika, indraindray voalaza fa isika ny ao aminy na ny ao anatiny, samy marina daholo izany. Izay zany ny leson'ny alarobia. Leson'ny alakamisy 5 febroary ny taona 2020, zavatra iray loha, ny fahalalana any Kristy. Tsy mahagaga raha io lohateny io no ahatongavatsika taorian'ny leson'ny alarobia. I Kristy no zavatra rehetra, izy no lalana, izy no fahamarinana, izy no fiainana, izy no fananganana amin'ny maty. Tamin'ny alalany no namoronana izao tontolo izao, ary araka ny novakitsika teo, amin'ny alalany no hanangonan'Andriamanitra zany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny aty an-tany. Ka hoy ny apôstôly Paoly hoe, eny mba ho fantatro izy, Kristy zany, sy ny hareniny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fitomboana amin'ny fijaliany, ka hampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany, raha mba misy hahatrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Filipianina 4:10 ka hatramin'ny 9:10.
ny hahafantatra ny Kristy zany no lazain'ny Paoly eto fa tanjona lehibe indrindra hotratrarina. Hotratrariny sy hotratraritsika koa. Ahoana no ahatongavantsika amin'izany tanjona izany, zany hoe fomba ahoana no ahafantaratsika azy, no ahafantaratsika ny Kristy. Teboka voalohany, amin'ny alalan'ny teniny voasoratra, ny famakina sy ny fiainana izany. Tsy afaka ny hahafantatra azy mivantana tahaka izay natao ny mpianany fa izay isika. Mahavarina nefa fa na dia nahafantatra azy aza izy ireo, nahafantatra azy tsara ireo mpianany reo, satria nahita azy mivantana, niarany riry taminy, dia tsy mbola nety nahatakatra ny teny nambarany izy ireo. Izany no manasongadina ny filantsika ny fanahy masina mba hitarika atsika jereo ny Jaona 12:13. Arakaraka ny hahafantaratsika azy no hanakaikezantsika bebe koa azy, satria miaina ny fanandraman'ny heri ny fitsanganany tamin'ny maty isika, Filipiana 2:10, izay manangana atsika ho amin'ny fiainam-baovao, Romana 9:4. Teboka faharoa, fomba iray hafa hanatonatsika kaiky kokoa an Jesosy ny fiombonana amin'ny fijaliany, Filipiana 3:10. Ahoana tokoa moa izany? Nisy ramatoa izay namanay, ny vadiny moa no tena namanay, dia mazava loatra fa lasa namanay ihany koa izy. Niteraka 3 zareo. Azoko am'izay ho izy ny teny ny mamanay taminay mbola kely rehefa maditra izahay. Fa ho izy foana aminay rehefa maditra izahay, nangiry firy ny taminareo aho. Efa nahatsiaro nangiry firy taty aorina teo amin'ny traikefan'ny fiterahana sy fitaizana ilay ramatoa vao nahatakatra ny teny nataondreniny tamin'ny fahazazany. Araka izany, mampifanatona ny traikefan'ny fangirifirina iraisana. Ny fizahan-toetra rehetra izay etrehintsika, ny fanandramana maharary rehetra izay aretatsika, dia manampy atsika hahafantatra sy hankasitraka bebe koa ny zavatra nolalovan'i Jesosy noho ny amintsika, ary koa hahatakatra amin'ny fomba mazava kokoa ny teniny sy ny sitrapony. Teboka fahatelo, ny fomba fahatelo ahafahantsika manakaiky azy bebe koa dia ny fiezahana hanatratra ny marika, Filipiana 3:10. Inona moa izany marika izany? Teny anankiray izay tsy ampiasaina afa-tsy ao amin'ny testamenta vaovao no nadika araka io, voambolana io, skopos, izay manondro ny tsipika fahatongavana amin'ny hazakazaka sy ny loka omena ny mpandresy. Antsoin'i Paoly hoe lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy izany, Filipiana 3:10. Tahaka ny akaran'ny Kristy any an-danitra taoren'ny fahafatesany sy fitsanganany tamin'ny maty, isika koa dia asain'Andriamanitra mba handray izany valosoa any an-danitra izany, dia ny fiainana mandrakizay izany. Dia tahataka izay indray ny famitinana ny lesontsika ry havana, mametraka ny veloma finaritra mandra-pioana eto amin'ny manaraka indray. Ny fahasoavan'ny Tompo anie ho amintsika mandrakariva, hiara ivavaka sika.
rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro eo. Misaotra anao izahay noho ny fitiavana lehibe nataonao taminay. Tsy navelanao ho very tamin'ny fahotanay izahay, fa ny rahanao ny zanakao lahatokana hamonjy anay. Izy no famelan-keloka ho anay. Izy no lalana ho anay. Izy no fananganana amin'ny maty. Izy no fiainana mandrakizay. Izy no zavatra rehetra ho anay. Misaotra anao zahay Kristy ô, fa zavatra rehetra ho anay tokoa ianao. Ary tsahy aminay ny mandrakariva ny fanahinao, hitaridalana anay, mba ahafahanay, ahafantaranay anao bebe kokoa hatrany. Angatahanay zany vavaka zany amin'ny anaratsoanao Kristy ô. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.